Am'izao alahady atserovantsika ny dekona rehetra ny fandimby ny olona eto amin'ny FJKM isotro fitiavana dia manana vahiny isika riavana dia hiara hitsangana isika araka mahazatra hiaraba zany vahintsika zany. Faly indrindra miaraba anao pasteur Daniel Rajakoba. Izy moa zany ankehitriny pasteur retraité. Izy ankehitriny dia anisan'ny ray aman-dreny ao amin'ny Toby Kristy Voaombo any Mangaoka Port Berger. Talohan'izany ary faly manokana mandray azy satria reny ny zoko be anay ray aman-dreny be anay tao amin'ny FPMA tamin'isy tany Frantsa tany izy mivady reo raha matovadiny moa eo no tena hoe fitaovana nampiasain'ny tompo hamoazana zany hoe fiangonana protestanta malagasy aty andafy izany zay moa ny anaran'le FPMA. Izy raha nandreny antsony tompo dia mpampianatra tao amin'ny fanjakana mpampianatra izy. Azafady dada tova mety tsy tianao ty ampatsahiviko kely ty fa izy moa araka ny afantarantsika azy hoe ministra koa izy tamin'ny fotoanandro c'est-à-dire que tamin'ny fotoanany fa ny zavatra reko tamin'izany hoe tamin'izy ministra dia zay tonga ombrony dia hoe mahita azy manana baiboly mivelatra manomana zay toriteny fa tena hoe fitaovana nampiasain'ny tompo ihany koa amohan'ity fireneny ty tamin'izay naministra azy izay riavana. Dia ankehitriny ozy izy Lili Saferson hoe milaza ny asan'ny pasteur Rajakoba ao amin'ny Toby ao ozy izy hoe solofo on a retrouvé ozy izy satria miverina taty izy le Rajakoba qu'on aimait, l'évangéliste qu'on aimait, une Bible à la main, dia mampianatra ny tantsa hitanangatsy amboly tena faly be mihitsy zay faly dada to fantatro fa tsy tianao izy fa zaho eto zao dia miteny ahako zay dia mirary so afaka mipetraka isika riavana. Anio alahady faefatra ambin'ny folo febroary 2024 alahady fahenina manaraka ny epifania ary alahady ny baiboly. Alahady fankalazana ny jobily fisondronon'ny mpitandrana, alahady ny fikambanan'ny olona sy diakona, ny fandimby teto isotro fitiavana. Ibajinana ny lohahevitra hoe mampiorina mino ny tenin'Andriamanitra. Ny liturjia amin'ny andron'ny fahatelo no anaty rahantsika izao fanompo-pivavahana izao. Izao dia hiara-tsangana amin'ny fiangonana ivetin'ny Rafaneva miverena amin'ny fitiavanao voalohany. Rinazo famonjena fanavotany Kristy mifoaza miverena aizarelay fonauty oenon miasonilay tompona mibeba zay no fiangavinizao lay fitiavana voalohany tena tiako hiverenanao kusuka fizany fonifo ititiko tanterao. Miasa tsara izay natao tsy ho feno fasatry nienany fitiavanao aizarelay fonao ty.
tomponao mibeba zay no fiangavinizao lay fitiavana voalohany tena tiako iverenanao kusuka fizani fonifo mididikyo no tanterao Oripino niturina sao mivililanidy aukianao tsy ovarina aizarelay fonao ty oeno niansomilay tomponao mibeba zay no fiangavinizao lay fitiavana voalohany tena tiako iverenanao kusuka fizao ny fonifo mididikyo no tanterao miverena iana ho an'izay rehetra malalan'Andriamanitra sady voantso ho masina ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raisitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ho fisaorana sy fideranan'Andriamanitra dia raha antsika maki ny salama efa voalahatra. Vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Hideranao amin'ny foko rehetra aho. Eo anatin'ny Andriamanitra no mazaka anao. Afaka manandrify ny teniponao masina ka hiderana ilahanao no ny famindraponao sy ny fahamarinanao. Rehefa nomenao voninahitra ny teninao ho ambony ny anaranao rehetra. Fa miandry ny tarina ny tiavanary ao ianao. Nomenao fahasarianao ka nisy hery ny fanahy. Jehova hiderana manjaka rehetra amin'ny tany ka andreny ny favanao izy. Eny ihany amin'ny lalàn'i Jehova izy fa lehibe ny voninahitry Jehova. Manaja avo aza Jehova dia mijery ny ambany toetra ary mitiavina avy ny fantany eny lavitra. Amen. Uderaya tukua ianao rira nunite soa sai lumena wana tenenau me paibuli ajamanero Amen.
Etario lalatava Vaielirira Tenisuvana Itifirelena Teninau Pahibulit Atamanejo Ivavaka asika. Ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, tafangoneto izahay noho ny anaranao, mba hakalaza sy hanome voninahitra anao. Sokafo ny molotray mba hanambara ny fiderananao. Aoka ny fanahinao masina, ampifantoka ny tanteraka aminao Andriamanitra rainay sy Jesosy Kristy zanakao. Ka ny teny izay homaninao anay anio anie, ampiorina ny finoanay anao. Ho voninay tao izao fotoana iombonanay eto izao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Amen. Tonga amin'ny fotoana ny 10 minitra ho an'ny ankizy sy ny tanora isika, hiara-tsangana ny ankizy sy ny tanora rehetra tam-piangonana, hanao ny hira efa voalahatra. Aoko sika ivavaka. Jesosy zokinay io, fifaliana ho anay an-trano miaraka aminao. Ny teninao dia fanahy sy fiainana, mahavelona anay tsirairay avy. Ary ny teninao ihany koa dia fanily ny tongotray manazava ny alianay rehetra. Ko ankehitriny izay Tompo dia miandrandra fampianarana avy aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Petraka ianareo. Ampifaliana trany no hiara-banantsika ankizy sy ny tanora rehetra ho amintsika ny fahasoavan'i Jesosy Tompo. Andeha isika hanokatra ny baibolitsika, hanokatra ny filazantsara ny Jesosy Kristy araka ny Jaona. Jaona toko fahaenina. Jaona toko fahaenina, ny andininy 17 sy ny 18. Jaona toko fahaenina, ny andininy 17 sy ny 18. Rehefa nahita izany isika dia andeha araka mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: dia ho Jesosy tamin'ny 12 ianareo koa fa mba te hiala. Simona Petera namaly azy hoe: Tompo, akany amin'iza moa izahay? Ianao no manana ny teny fiainana mandrakizay. Amen. Tamin'ny kilalao fahiny tamin'ny televiziona, hitantsika lalao anankiray izay, dia misy fiteny tao hoe andray loka sa hanolo lalao. Dia eto indray ny tenin' Jesosy raha jerentsika dia te hiteny amin'ny mpianatra sy ny olona nanaradia azy hoe: te hiala nareo sa te hanaraka? Te hiala sa te hanaraka? Ity soratra masiny raika izy sy ny tanora dia ahitantsika ny toetrantsika miaino ny tenin'Andriamanitra. Misy karazana olona roa no miaino ny tenin'Andriamanitra eto, dia izao: misy ireo olona izay tsy mahazo tsara ny tiany soratra masina ambara, na ihany koa hoe mangidihidy sofina manoloana ny tenin' Jesosy. Fa misy kosa karazan'ny olona izay manana faharesen-dahatra ka miaiky fa Jesosy ny Tompo ary resy lahatra ny amin'ny tenin' Jesosy. Ka lesona roa ary no omeny izao tenin'Andriamanitra ho antsika izao. Izao ny lesona ho antsika hoe: rehefa miteny Jesosy dia miaino. Rehefa miteny Jesosy dia miaino. Ampiasao ny sofintsika mba hahafahantsika manakatra ny teny soratra masina, ary aoka isika hanaiky asan'ny fanahin'Andriamanitra mba hahafahantsika miaino izany teny soratra masina izany. Fa ny faharoa dia izao hoe: rehefa miteny Jesosy
dia mankatoava. Rehefa miteny Jesoa dia mankatoava. Dia ary sika amerina ny lesona dia avaditsika hoe rehefa miteny Jesoa dia hoy tsika hoe akato aho. Teny indray hoe rehefa miteny Jesoa dia hiaino aho. Averintsika rehefa miteny Jesoa. Rehefa miteny Jesoa. Rehefa miteny Jesoa ankato aho. Rehefa miteny Jesoa hiaino aho. Vavaka isika. Jesosy tompo ao misaotra noho ny amin'ny anao izay miteny ho anay, ilay teninao mahavelona anay. Fanahy fiainana ary mitondra loka ho anay dia ilay fiainana mandrakizay izany. Dia ndreto izay tahankizy sy ny tanora, ampianaro izay mba hampiasa ny sofinay, ampianaro izay mba hanaiky asan'ny fanainao masina, mba ahazonay mandray ilay fiainana ao aminao. Amin'ny anaran'i Jesoa, amen. Hitsangana isika. Ifanay manazava, miandratra nazahay, azaela fatongava, amin'ny fanahinay, mba ho fantatray mazava, zay lazay ny teninao. Ivavaka isika riavana. Andriamanitra rainay izay any an-danitro, misaotranao zahay mbola avelanao indray mamaky ny teninao ary miaino ny afatrao izay ampitondrainao ny mpanomponao androany. Fanahy masonao anie hiasa ty anatinay tsirairay avy, hahazonay mandray sy mankatoa ny afatra izay omenao anay indray. Amin'ny anaranao Jesosy no angatana izany. Amen. Hiaraka mamaky sy hiain'ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha izay ho hitantsika ao amin'ny bokyny tantara faharoa toko 4:7 ny andininy 7:20 ka hatramin'ny 7:30. Rehefa hita dia ovaka itsika amin'ny anaran'ny Tompo. Ary ny mpanjaka naniraka olona ka nampivorony loholon'ny Joda sy Jerosalema rehetra dia niakatra ho any an-tranon'i Jehovah ny mpanjaka sy ny lehilahy rehetra tamin'ny Joda sy ny mponina tany Jerosalema mba ny mpisorona sy ny levita ary ny vahoaka rehetra na lehibe na kely dia novakiny teo anatrehany ny teny rehetra teo amin'ny boky ny fanekena izay hita tao amin'ny tranon'i Jehovah. Ary ny mpanjaka nitsangana teo amin'ny fitoeran'andriana dia nanao fanekena teo anatrehan'i Jehovah anaraka azy sy tandrina ny lalàny sy ny teny vavolombelony ary ny didiny amin'ny fony rehetra sy ny fanahiny rehetra ankatoa ny tenin'ny fanekena izay voasoratra ao amin'izany boky izany, sady nampifikiriny tsara koa ny olona rehetra tany Jerosalema sy ny Benjamina. Ary ny mponina tany Jerosalema dia nanao araky ny faneken'Andriamanitra dia Andriamanitry ny razany. Ary Josia nanaisotra ny fahavetavetana rehetra tamin'ny tany rehetra izay ho an'ny zanak'Israely, sady nandidy izay rehetra teo amin'ny Israely hanompo an Jehovah Andriamaniny. Tamin'ny andro rehetra niainan'ny Josia dia tsy mba niala tamin'ny Jehovah, fanarahana an Jehovah Andriamanitry ny razany ny olony. Hotohizantsika ny famakinan'ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao filazantsara araka ny Jaona
Jaona toko fahenina, andininy fahenipolo ka hatramin'ny varaika amby fitopolo. Arofaranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily ho an'ny Hebreo. Hebreo toko fahenina, andininy fahatelo amby folo ka hatramin'ny faharoapolo. Rehefa hita dia ovakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Koa maro tamin'ny mpianana no nandre dia nanao hoe, sarotro izany teny izany, iza no mahaino izany? Ary fantatr' Jesosy tao am-pony fa nimonmonina tamin'izany ny mpianany, ka dia hoy izy taminy, matafitohana anareo va izay? Maika raha mahita ny zanak'olona miakatra ho any amin'ny toerana taloha ianareo. Ny fanahy no mahavelona, ny nofo tsy mahasoana inona na inona. Ny teny izay nolazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana, fa misy ny sasany aminareo izay tsy mino. Fa fantatr' Jesosy hatramin'ny voalohany izay tsy nino sy izay hamadika azy. Ary hoy izy, izany no nilazaiko taminareo, fa tsy misy olona mahay manantona raha tsy nomeny ray azy izany. Hatramin'izany dia maro tamin'ny mpianana no nihemotra, ka tsy niara nandeha tamin'ny intsony. Dia hoy Jesosy tamin'ny 12 lahy, ianareo koa va mba te hiala? Simona Petera namaly azy hoe, Tompo, akany amin'iza moa izahay? Ianao no manana ny teny fiainana mandrakizay. Ary izahay mino ka mahalala, fa ianao no ilay masin'Andriamanitra. Jesosy namaly azy hoe, tsy izao va no nifidy anareo 12 lahy, nefa ny anankiray aminareo aza dia devoly? Fa izy nilazan'ny Jodasy, zanak' Simona Iskariota, fa izy io no ilay efa hamadika azy, nefa isan'ny 12 lahy. Fa Andriamanitra nanao teny fikasana tamin'ny Abrahama, ary satria tsy nisy lehibe noho ny tenany izay azo nianianana, dia nianina tamin'ny tenany izy ka nanao hoe, hitay anao tokoa aho, ary hamaro dia hamaro anao. Ary arak'izany, rehefa nahatra tsara i Abrahama dia nahazo ny teny fikasana. Fa ny olona dia mianina amin'izay lehibe noho ny tenany, ary ny fianianany dia ataony mba hamafy ny teny, hampitsahatra ny fivandirana rehetra. Ary amin'izany, raha Andriamanitra tany eo kokoa amin'ny mpandova araka ny teny fikasany tsy fiovan'ny sitrapony, dia nataony mafy tamin'ny fianianana izany, mba ho zavatra roa loha tsy mety miova, izay tsy hain'Andriamanitra handengana, no azotsika famporisihana mafy, dia isika izay nandositra hiazona ny fanantenana napetraka ao anoloantsika, izay hananantsika ho vatofantsika ny aina, sady mafy no tsy mihetsika, ary miditra ao amin'ny efitra lamba. Tany no nidiran'i Jesosy ho mpialohantsika, rehefa tonga mpisorona be mandrakizay araka ny fanaon'i Melkizedeka izy. Amen. Ataontsika ny hira voalahatra. Sakafut
teninao satria fototsy ny teninao no teny tsy mamaty maharitra mandrakiza ny teninao sakafoto ny teninao satria fototsy ny teninao no teny tsy mamaty maharitra mandrakiza. Vavaka isika ry tompoko, saotranao tompo mandefa ary mampitoetra ny teninao amin'ny fiangonanao. Teny izay Andriamanitra, ahafantaranay Andriamanitra velona, miantso anay ho amin'ny fiainana mandrakizay. Manampy anay amin'ny fanahin'ny fiainana, fanahy masina handray izany teny izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen. Raisinay ho fifaliana lehibe ry havana, ny afaka mandray anjara amin'izao fankalazana ny jobilin'ny ray aman-dreny mpitandrina izao. Satria araka ny voalazany teo tany Frantsa ny fankalalana voalohany, ary izy no isan'ny promotion voalohany natokana ho mpiandry tany Frantsa, efa pasteur vita fianarana avy tany Strasbourg tany izy nitondra ny fiangonana tao Paris. Raisina ny teny izay nampahatsivina ny tanora sy ny sekoly lahady teo ao amin'ny jaona toko fahaenina andininy fahavalo amby enimpolo sy ny fahasivy amby enimpolo, manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Simona Petera namaly azy hoe Tompo, hankany amin'iza moa izahay? Hianao no manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay, ary izahay mino ka mahalala fa hianao no ilay masin'Andriamanitra. Ray masinao manamasina anay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Izahay mino sy mahalala fa hianao no ilay masin'Andriamanitra. Tsy pihin'ny apôstôly Petera io amin'ny Petera faharoa toko voalohany. Raha miarahaba ny kristianina izay nandray ny finoana tahaka ny anay hoy izy, hampitomboina ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy. Ary faranany izany epistily faharoa izany, hoy izy amin'ny toko fahatelo andininy fahavalo ambin'ny folo, manao hoe mitombo amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana an'i Jesosy. Mino ka mahalala an'i Jesosy. Mampahatsiahy kely tantara ry havana. Mbola classe de 5e dia efa mpandray fanasan'ny tompo satria nitaizaina tamin'izany. Rehefa nianatra dia nanomboka tamin'ny baccalauréat, za mo nanao série philosophie, dia ny philosophie nahavariana, dia zao no hevitro tamin'izany. Ilaina ny fivavahana kristianina satria ny olon-kendry manao zany, fa tsy dia ilaiko loatra amin'ny fiainana andavanandro, fa raha ataoko tsara ny asako mahapampianatra ahy dia tsy avelan'Andriamanitra ho very aho. Zany ny tao an-tsaiko. Nino fa tsy ilaina ny mivavaka.
mivavaka ihany satria ianao raha tsy mivavaka tsy ataon'ny olona olon-kendry mariky ny fahendrena eto amin'izao fiainana izao zany nandraisako azy ny filôzofiny Jean-Paul Sartre ho an'izay nanao zany zay manambara ny atao hoe ny toe-panahin'ny olombelona la conscience humaine toe-panahy banga mandrakariva tsy mety feno mangetaheta nefa tsy mety ampitonoina ny hetaheta nona tsy mety voky tsy mety miray amin'ny izy azy fa maniry zay faniriana zay tsy misy mahafeno zany faniriana zany c'est un néant d'être zany lazany azy koa amin'ny fiainana zay hitanao fa mahasoanao manoloana ny olana anankiray dia ataovy fa tsy misy zany lesona ilaina ka mahafaoka ny fiainana andavanandro ny fiainany be sy ny maro eran'izao tontolo zao ka hataonao modely moral de situation amin'izao zavatra manahirana anao inona ny tokony hataonao afahanao ataovy na dia mamono aza tsy maninona rehefa afaka ianao dia afaka la liberté est totale nanintona nahita amin'ny fahatanorany zany rehefa tonga ny andro namangin'ny tompo ahy namaky ny boky nisoratany Billy Graham Le Secret du Bonheur aho de zao ny tarikevitra nataony zany lehilahy zany nambarany tokoa io fahabangana ao amin'ny toe-panahin'ny olona io hetaheta tsy mety tony nambarany zany c'est la conscience malheureuse de l'être humain taitra hoe mba zany mpitoroteny mahay filôzofia mahafinaritra novakiko lay boky tonga ao amin'ny tapany eo milazainy hoe inona no azo amenoana izany karazam-pivavahana ve karazam-pahendrena ve vola sy harena tsia fa ny herin'i Jesosy Kristy voombo tamin'ny azy fizaliana sy nitsangana tamin'ny maty rehefa nambarany zay dia najanony io boky io mbola tsy voavaky hatramin'ny farany hatram'izao no raisiko ny baiboly zay nameny ny tranoko fa tsy ary novakiko tahaka ny tamin'ny androny Jiosy very tao am-piangonana ny baiboly tsy nivakina fiainako io riavako mamiditra ao an-tranoko ianao mahita dictionnaire amin'ny baiboly satria tiako ny mividy azy baiboly amin'ny teny malagasy baiboly teny frantsay concordance io amin'ny rindrina eo an-trano eo tsy mbola nivakiko fa nafinaritra fotsiny mahita azy dia nividiana fa rehefa no azavay ny ty mpanompon'Andriamanitra hoe ny mahafeno ny hetahetan'ny olona dia ny herin'i Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty hoy iza hoe raisiko ny baiboly hivavaka fa marina ny tenin'Andriamanitra marina ny tenin'Andriamanitra ny fahamarinany dia ao amin'ny herin'i Jesosy manangana ny maty hany no mahatanteraka ny hetahetan'ny olona mahatanteraka ny hanoanan'ny olona izay fanirian'ny olona rehetra ao amin'ny Jesosy hoy Petera hoe hankany amin'iza moa izahay hianao no manana ny tenin'ny fiainana raha mbola izany no tadiavintsika ry havana tsy misy anarana hafa nomen'Andriamanitra ety ambony tany ahazona zany fiainana zany afa itsy ity mofo midina avy any an-danitra tonga eto amintsika izay nanahirana ny fampianarany hoe izay tsy mihinana ny nofoko tsy misotro ny rako tsy manana fiainana fa izay misotro ny rako mihinana ny nofoko ihany dia verhevitra ny olona satria ity olona marobe nitoriana teny ity nahatsiaro le fahagagana mofo roa monja mofo 5 azany rano 2 no nomena vahoaka marobe dia voky mitady azy aizany nalehany niondrany antsambo tonga teny Kapernaum nahita azy ndraiky taiza anao tompoko izay mitady anao mitady ahy nareo Jesosy tsy noho nilay famantarana
fa noho ianareo nihinana mofo ka voky aza miasa azoana mofo zay mety lany fa ka hiasa mba hahazoanareo fiainana. Ity tantarany zanak'Israely tamin'ny androny Josué ty ry havana dia mifototra tsara amin'ny teny fampanantenana any Abrahama. Ianao Abrahama miala amin'ny taninao, amin'ny razanao, handeha amin'ny tany zay tondrako anao. Amaro anao aho, hitahy anao aho, zay fahavalonao za mitsanganao fahavalony, zay manisoa anao asikoso, ary amin'ny alalanao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Fitahiana ny amin'izao fiainana izao no nandraisan'ny zanak'Israely izany. Ary nambara amin'ny Deutéronome toko 7:20 raha teo. Fa raha mihay no ny feon'ny Jehovahandriamanitra ao amin'ity teny ity ianao ka hitandrina hanaraka izany, ho tahina ianao an-tanàna, ho tahina ianao any an-tsaha, ho tahina ny ateraka ny kibonao, ho tahina ateraka ny biby fiomponao, ho sokafan'Andriamanitra ny lanitra androtsahany fitahina ho anao, tsy ho rambony ianao fa ho voalohany. Raha mihay ny feon'ity Jehovahandriamanitra ity, fitahiana mikasika izao fiainana izao, ary anao ny tany Kanana ry Abrahama, ary anao sy ny taranakao mandrakizay. Ka andron'ny fitondrana miorina amin'ny tenin'Andriamanitra ny fitondrana ny menany zanak'Israely, teokrasia. Kanefa izany fanjakan'Andriamanitra zany no raketina tao amin'ny Baiboly, ary araka ny mpandinika hoe inona io boky tao testamenta taloha rehetra ve izy io, mandinika maro milaza hoe boky ny Deutéronomie io hita tao io. Ny olona ny aina mihevitra fa ao anatin'ny teokrasia, fanjakan'Andriamanitra, kanefa ny fehim-pihavanana ambaran'ilay tenin'Andriamanitra tsy nananany, tsy novakiny, tsy fantany, hanika fanompoan-tsampy ny betsaka. Fanompoan-tsampy ny betsaka. Rehefa nivakina ny teny nandritra ny fitafiny Josia ka hozy hoe hay efa niala amin'izany teny zany. Nivore nantsohina ny mpisorona, nantsohina ny loholona, nantsohina ny vahoaka, na ny kely na ny lehibe, ndao tsika ho any an-tranon'i Jehova hoe inona tsara zay ambarany. Ary dia ilay mpanjaka mihitsy nanao fanekena hanaraka izany lalàna izany. Ny vahoaka koa nanaiky izany fanekena izany mba hitahiana ny firenena. Lamina ny tany Joda tamin'ny andron'ny Josia, kanefa ilay faharatsiana hozy hoe ho sajiko io, fa tsy ataoko hitany masonao zany ry Josia. Ho sajiko io. Ary efa mifaramparana ny fanjakan'ny Jodia, ny mpanjaka nanaraka ny Josia tsisy nanaraka n'Andriamanitra mandra-pandravany Nebukadnezara izany fitondrany zany. Fanompoan-tsampy no tao, satria noheverina ho amin'izao fiainana izao ny fototry ny fanekem-pihavanana. Hanika rehefa nitombo harena ny olona tsy mivavaka intsony, rehefa manampahaizana ny olona tsy mivavaka intsony. Anareo malagasy ny frantsay mivavaka, anareo mahantra, anareo raha manankoanina tsy any. Am'izao andron'ny Covid zao atao fady indrindra manonona ny anaran'i Jehovahandriamanitra ny Frantsa, indrindra eo am-pitondra. Tsy azo atao fa andron'ny demokrasia, manjary tsy manjaka ny olona raha tenenin'Andriamanitra. Ry havako, Salamo 7:30 teo misy andininy mahafinaritra hoe hivavaka manandrify ny tempolinao aho ry Andriamanitra, fa efa nomenao voninahitra mihoatra noho ny anaranao rehetra ny teninao. Inona dikan'izany ry havana? Ny anaran'i Jehova ilay tsy toa, ilay mahery, ilay izy hatram'izay ka mandrakizay, Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba, zany no anarako mandrakizay. Raha nambara tamin'i Mosesy hoe nomeny voninahitra mihoatra noho izany rehetra zany ny teniny. Dia izy ihany tamin'ny voalohany dia ny teny dia Andriamanitra. Ny teny
ninninona ny zavatra nataon'Andriamanitra dia hanehoana fa ny teniny ihany no fahamarinana ry havana. Ary ninninona ny fahagagana ataon'i Jesosy Tompo, ny asa mahagaga nataony, famantarana mba hiverina amin'ny tenin'Andriamanitra marina ny olona fa tsy amin'ny hanina ihany. Ary Abrahama nanana izany finoana izany fa tsy fantatry ny taranany. Ny Hebreo 2:12 mitomboka amin'ny 9:9 hatramin'ny 10 manambara hoe Abrahama rehefa nandre ny antso ny aingana dia tsy fantany aza zay alehany ny zanany Isaka ary Jakoba tsy mba nahavita trano mafy tahaka ny antsika izao fa trano lainy no nipetrahany. Ny antony nahatsiaro fa ho mpivahiny mandrakariva na dia natao azy kanana. Mpivahiny izy nanantena tanàna tsaratsara kokoa izay Jehovahandriamanitra ny mpanorina azy. Io no architecte tsy navelany Abrahama amin'ity Kanana ity ny masony, tsy navelan'ireo fitahiana marobe izay heverin'ny olona ho araka ny nofo zao ihany ny masony, fa nalefany hoe tanàna misy fiainana Andriamanitra ny manao azy. Zany ny finoany Abrahama. Toizany zany eo amin'ny 17 ka hatramin'ny 17 hoe raha nasaina nanatitra ny Isaka izy zay nampanantenaina hoe ho marobe ny zanakao tahaka ny kintana amin'ny alalan'ny zaza aterakao. Nahoan'Andriamanitra indray no mitady ty zaza ity hatao fanatitra hoy izy hoe mino izy fa ilay Andriamanitra nanome ny zaza mahay manangana azy fanahy ny fitsanganana amin'ny maty. Zany tao am-pony Abrahama fiainana motra lavitra noho izao hitantsika izao. Zany ny atao hoe fiainana mandrakizay. Ary ity Jesosy ity no manana izany tenin'ny fiainana izany. Hanika izay mahalala tsara ny Jesosy, ilainy ny fiainana ety an-tany, ilainy ny sakafo, ilainy ny lamba, ilainy ny hanina, izay itoviana amin'ny jentilisa fa tsy mijanona eo. Ny jentilisa mikatsaka zany fatratra fa izaho milaza aminareo ka tsaho ny fanjakan'Andriamanitra. Io tanàna izay onenina ny tsangana amin'ny maty. Maro no mihemotra rehefa izany no toriana. Zineneny heverinay azo ambola, maro no mandehandeha ho Paoly mampitomany ahny milaza azy fa fahavalony azy fijaliana, ny kibony no ataony Andriamanitra, ny fahamenarany no ataony voninahitra, zany avy miseho hatramin'ny andron'ny apôstôly ka mandraka ankehitriny rahankandrina, raharahany voninahitry ny tany mijanona amin'izao tany izao. Ary raha izany malaky hijanona, malaky ho reraka, ary mety ho kivy fa misy mpanahy trano. Ny sandan'ny vola malagasy zao dia efa tsy hita tsony izay sandany ampitahina amin'ny euro, ny mpanan-karena sahirana, ny manam-pahaizana amin'ny fitsaboana sahirana. Amin'izao androntsika izao foanana ny fahendren'ny hendry hisarihan'Andriamanitra ny sain'ny olona ho amin'ny teny izay Andriamanitra. Io no Andriamanitra, ninona endrika isehoany zany anaran'Andriamanitra zany mahery tsy toa hoy izao hoe ilay izy hatram'izay dia ny teniny izay arahany olona mba hanana ny olona fiainana. Zany nomena ary zany no hisariana antsika amin'izao alahadiny Baiboly zao mba hifantoka amin'ny soratra masina tsara ny finoan'ny olona azoana fiainana ka ny fitahiana eto an-tany fitaovana entitsika mampandroso ny fanjakan'Andriamanitra. Mba tahandova ny fanjakan'Andriamanitra tanora anankiray hoe hanaraka anao Jesosy efa nitandremako ny lalàna rehetra dia ny fitiavana amana araka izao didin'Andriamanitra zao. Hoy Jesosy midio ary zay anananao rehetra avy hanaraka mihemotra ny olona. Miresaka eo zay aloka ny hidirana, sahirana ny fiangonana amin'izao andro zao, sahirana ny famelomana mpitandrina. Hoy nieritreritro hoe sahirana amin'ny finoana. Zany manahirana ny fiangonana, sahirana amin'ny finoana
satria tsy azo ny fototry ny fivavahana miorina am Jesosy mofo midina avy any an-danitra izay ho an'ny vatana zany no andraisana azy kanefa ozy hoe atahoana moa ny hinana ny nofoko hinana sotrony rako sarotra ny teny le io ny teny zay nolazaiko taminareo dia teny mivantana amin'ny fanahinareo ho fiainana mandrakizay izay mino izany no aharitra ary amporisihina ady tamin'ny fanompoan'ny tsampy tao amin'ny tanànan'ny Efesosy nisy le dianina be ilay dianin'ny Efesosy misy sarin-javatra voasokotra ny latsaka avy Jupitera ao io n'Andriamanitra izako zany tanàna be ny fanompoan'ny tsampy io Efesosy io kanefa nitory tao Paoly napetraka tao Iakuilasy Prisia nijoro vavolombelona tonga tao Apolosy zany avy namandry apôstôly nanambara ny herin'Andriamanitra tao dia nitsangana ny fiangonana Efesosy zay tena fiangonana mahafinaritra fantatra Andriamanitra ny asany ny finoany ny fitiavany navahany tsara ny apôstôly sandoka sy ny apôstôly marina ny mpitady haren'ny tany sy ny mpitady ny fanjakan'Andriamanitra ny dinihiny tsara kanefa rehefa nandeha ny fotoana nangatsiaka izany fitiavana izany mibebaha miverena amin'ny fitiavana voalohany tsy manaiky ho retirety pasteur Solofo am'izao zay anaovana ny jobiliny zao te hiverina hirehitra hitory ny fiandrianan'i Jesosy amin'ny fahefana sy ny fitiavana ary ny fahamasinana bebe koa zany no heveriko ny antony nandraisana zao teny jobily zao ny olona rehefa retirety misotro ronono mipetraka fa tsy ho fehezin'ny paroasy anankiray ary zany fanirinay fa izao Madagasikara zao Frantsa zay ny alany izao tontolo zao rehefa votsoranareo aveto izy dia hitondra ny hanina izay nozarainy taminareo nomenareo azy koa dia ny finoana ny teny ho amin'izao tontolo izao ka hiverina amin'ny fanoloran-tena voalohany firehetana voalohany fa ny aretinay rehefa antitra mitantara ny lasa fotsiny zay dia zao ary ny ankehitriny fa ny fotoanan'ny tompo dia anio raha anio ianao mandreny teny mibebaha raiso ny tena sabata tsy raharahany andro fa fitsaharan'izay voavela heloka ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ry havana malalo raisinay ho zava-dehibe ho iza hoe amin'ny alahadiny baiboly am'izao teny nofidina ho fanevany jobiliny pasteur Ramaoly Miaso zao dia ny famporisihana ny fiangonana handray ny teny ary ny epistily ho an'ny Hebreo dia manantitrantitra izany hoe azo antoka tsara ity teny ity zay vato fantsiky ny aina tsy mihozongozona tsy miova andovana fiainana tandremo zao misy mihemotra tandremo zay mbola varina amin'ny abidimpianarana inona ny lazainy hoe abidimpianarana ronono panahy inona ny fametrahantanana inona ny fifoazany aiza ny fifoazana marina izy mamoaka devoly ahoana ny fombafomba zany ny antsika ankehitriny fa ny herin'ny fiainana manova ny toetra ny olona manova ny fony zanak'olombelona ho feno fitiavan'Andriamanitra Kristy ao anatinareo zay fanantenana ny voninahitra maivana mbola abidimpianarana izy mahavariana antsika FJKM io tsy mbola miditra amin'ny tena ventiny ahoana no ahafoizana aina ahafoizana ny zavatra rehetra noho ny teny fiainana ahoana no hifalianana dia fatorana ny an-tranomaizina noho ny teny fahamarinana satria manana n'ilay teny fiainana ary io no mofo sahazo antsika zava-dehibe nanaovana teny vakintsika isan'andro hoe mofonaina ny vatana mila mofo ny fanahy kosa io Jesosy nanaiko olona ary nitondra ny fahotantsika nitsangana maty ho fanomezana fiainana mandrakizay manorina ny fiangonako aho izy ny vavady ny fiainantsika tsy haresy azy dika zany ny fahafatesana rehefa Jesosy no ambara
sokatra ny fasana mivoaka avy ao ny mino zao tontolo zao ny fanaontsika araka ny fombandrazany misokatra izany mankaizany olona mandray fiainana dia misokatra ny lanitra mpisorona be manokatra ny lanitra ho antsika dia miala avy amin'ny fasana izay namatotra miazakazaka isan'andro mijery ny lanitra misokatra zay dirana ho amin'ny mandrakizay fampaherezana aza miova aza ny fombafomba mpivavahana ny fombafomba ny olona ny fombafomba ny antokom-ponora fa ny mahafiangonan'i Jesosy Kristy ny fiangonan'i Jesosy Kristy dia izy miorina miteny fiainana zany raha ikambanantsika menakavy mifaly tsika mampandroso ny asan'Andriamanitra ary hitanay ry havana fa tsy ny fidifidiana foana sanatria ny anarana hoe isotro fitiavana fa ny fitiavana dia Andriamanitra ny fitiavana namorona n'izao tontolo izao ny fitiavana koa no amonjeny ary ny hainy zanany natolony ho famonjena noho ny fitiavan'Andriamanitra afaka miasa izahay any avaratra any noho ny ataonareo fantatray zany tompoko ary ampahafantariko zay tsy mahalala noho ny ataonareo tsy manampy amin'ny fanorenana fiangonana zay ataonareo mitoerana maro ianareo raha any aminay fa manampy amin'ny fanefena ny olona hitory zany Jesosy Kristy zany ka andeha amin'ny tany maizina hiady amin'ny sampy tsara fanombohana ihany ty baiboly ty teto amin'ny tany razantsika ry havana fa ny mpanjaka ny nandray azy nidorana ny sampy tahaka tamin'ny andron'ny Josia nidorana ny sampy nidorana koa ny mino izay tahaverina amin'ny fanompoan-tsampy nefa tsy nanaiky nidorana fantatsika iny lay filma hoe boky nidorana nefa tsy levony nefa tsy tiany malagasy am'izao satria ny razana no ampiakariny ny rova tompoina atao ivavaka amin'andriana koa zany tiany malagasy atao am'izao rehefa leo ny marxisme fitadiavana an'Andriamanitra ao amin'ny ateisme ny malagasy mirona amin'ny sampy ray koa tapahina ny firenena tsy voatapaka tsy voahaja tsy ailao entina tsony ny olona satria inona ny antony fitahiana materialy no ny heverin'ny olona ny fototra tsy ary havana manana fiainana mandrakizay izay mivavaka amin'ity Jesosy tompo ity ny razana ny firazanana ny volokoditra ny fiaviana dia tsy zany nasandratry ny fanahy masina tsy zany nasandratry Jesosy tsy zany nasandratry apôstôly fa dia zao hoe ny teny fiainana zahay tsy maintsy manambara zany nampidirina ny tranomaizina ry Petera sy John araka ny asan'ny apôstôly toko 5 ny vohaniny anjely ny vavaravaran'ny tranomaizina dia hoy ny anjely hoe mandehana mitsangana mitoria ny teny fiainana voalazanareo zany ambarao tonga ny mpiandro mpijery vavadiny tranomaizina mihidy ny zanak'Andriamanitra tsy ao ianao tsy ao tsika atsangan'Andriamanitra hiala amin'ny fomba n'izao tontolo zao sy ny atao hoe haren'ny razana haren'ny firenena kanefa manohitra ny fanjakan'i Kristy miala ao itsika ry havana mitory ny teny fiainana ka entony tenanao ny vadinao ny zanakao izay nananao rehetra tahaka ny ataon'i Abrahama ny alany orany Kalde ny alany Harana tonga amin'ny tany izay holovany ary na dia nandovo zany aza tany vaovao sy lanitra vaovao no nenany fahamarinana zany ny tao am-pony Abrahama hahery anetsika menakavy ry havana handroso ny fitoriana ny hery ny fitsanganana amin'ny maty fa izao tany izao ilaozantsika amin'ny fotoana voatendrin'Andriamanitra tany vaovao sy lanitra vaovao no manin'Andriamanitra ho an'izay ty azy ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amen.
Ivavaksika ry havana. Indre ny fifalianay Andriamanitra fa tianao izay anana anjara amin'ilay fiainana efa homaninao anay. Ary mandrakariva dia miteny aminay ianao, mampafantatra mihoatra noho izay efa fantatray, ka sitrakao ny anananay marina ilay fahamarinanao aminao. Ny teninao Tompo dia marina, mahatoky, masina, manadio, mampahery anay, ary indrindra vatoko fantsika iorena ny finoanay. Misaotra Andriamanitra noho ny amin'ny fahamarinana lehibe izay omenao anay. Fa ny herin'ny teninao anie dia mahafeno ny hetaheta tsy anatinay. Ny herin'ny teninao dia manova ny fiainanay ary mahatonga anay isaina ilay fanjakan'Andriamanitra izay omaninao anay. Ankehitriny Tompo malalo, tianao ilay natsangana tamin'ny maty, ny herinao no maharesy lahatra anay, ka vonina izahay hakantosy aina ilay teny fiainana izay omenao anay. Andriamanitra rainay eo, akany amin'iza tokoa moa izahay, ianao no manana ny teny fiainana mandrakizay, nefa tsinitsinina ihany izahay. Menatra sy mangahy satria efa nantsoinao andray ny tena amandranao, nefa tsy mahatsiaro feno indraindray, tsy mahatsiaro voky indraindray. Ary izahay reto dia efa niala tamin'ny lalanao, efa niala tamin'ny teninao, ary efa tratra ny fiemorana noho ny amin'ny finoana izay marefo. Tompo malalo, menatra anao izay fa tsy fantatray tokoa ilay Andriamanitra hinoanay. Ko ankehitriny izay Tompo malalo dia mibebaka eto anatrianao, miverina eo anatrianao izay ary mitalao eto ampototry ny hazo fijalianao. Ry Andriamanitra izay tsy manam-pahamasinana, tsy mba hita ny tavanao ary tsy hahita izany marina amin'ny teninao izany, koa masino izahay, amin'irao fo izahay ry Tompo marina, ary aoka izahay hitady marina ny tavanao. Koa ny anao Jesosy Kristy ilay mpanavotra anay no angatahanay mba hamela ny elokay tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ho antsika izay nenky tokoa ny fahataontsika teo anatrehan'ny Tompo ary mibebaka marina tokoa, mitsangana indray teny soa mahafaly atolotry ny Tompo antsika ho famelana ny helontsika. Hoy ny Tompo, satria nianatra ianao ka naniry tena teo anatrehako, izao dia niaino. Aza matahotra ianao fa efa nalavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ay ianao. Izao dia izao no mamono ny fahadisoanao ary tsy ho tsarovako ny fahatanao. Ambara amin'ny anaran'ny Tompo, fa voavelany ny helokareo noho ny anaran'ny masina midy iarahan'ny Tompo. Sambatra ny olona izay voavelany elo, tsy voasarona ny fahatana. Sambatra ny olona izay tsy hantsirehaka, ary tsy misy fitaka ny fanahy. Alleluia, Alleluia, te sono
fatrao tetrikao aireni raditra. Halleluja, halleluja, Jesu Pana futra. Halleluja, halleluja, ravu, ravu, renifu. Halleluja, halleluja, Jesu suluku. Afakau, afakau, legunani untaku. Halleluja, halleluja, ladicanu luvaku. Halleluja, halleluja, Matukio aiana. Halleluja, halleluja, matimbamu suluna. Jesu tumpu matuki ripanuta verio. Halleluja, halleluja, resumi fami trampu. Ho atsika izay vao vela eloko dia andeha ambaratsika ampabe maso ny finoantsika araka ny fankeham-pinoana laharana faharoa. Isika mino an'Andriamanitra ray tsy to, mpanao ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita. Nateraka fatsy natao mahay amin'ny zavatra rehetra. Sady famonjenantsika ary natao mifanahy masina no ampitana marivetsiny miraka olona izy fijaliana tsika soratra izy miangatra mandaritra izy sika ny fiangonana miorina amin'ny fanambaran'ny apôstôly ary manerana izao tontolo izao isika manaiky mipatisa iray ny famelan-keloka sady manana ny fiainana maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Aokisika ivavaka. Jesu tompo mahalalanay eo, ry Andriamanitra arainay eo, indreto izay manantona anao fa ianao lay manana fiainana be dia be izay hozaraina aminay tsirairay avy. Ankehitriny izay dia ianao no antokonay sy fanantenanay, fa ianao Andriamanitra arainay dia manana ny zavatra rehetra. Ary ankehitriny ihany koa izay dia mifaly ao aminao satria ianao ilay Andriamanitray no tompon'antoka ny amin'izany fizarana fitahiana ao anay izany. Manokatra ny lanitra fonenanao tokoa ianao, mandrotraka ny fitahiana ary mahatanteraka ihany koa ny teny fikasana ho an'izay rehetra mino sy mahatanteraka ny iraka izay ampanaovinao azy. Ankehitriny tompo alala dia misaotra anao izay noho ny amin'ny teny, noho ny amin'ny Baiboly masina izay nomenao anay. Ary mivavaka tokoa izay ho an'ny
ampisehatra rehetra ao anatin'ny fiangonana mikirakira sy mizara izany. Tompo malalo, ianao no angatanay, anome aina avao indray mba ahatonga izany teny izany ho teny velona tsy ho levina, ary ahatonga ny olona tsirairay avy handray sy aina izany isan'andro ary velona amin'izany. Dia ianao Tompo no angatanay, anome fahendrenina sy saina mba hatotosan'ny rehetra izay manatanteraka ny asa, mba ho araky ny sitraponao ny hitondrana izany. Ankehitriny ihany koa izay dia mivavaka aminao mba ahatonganay hanana fahasahiana eo anatrihanao hanao ny asanao ry Andriamanitra Tomponay. Afanao amin'ny fitiavanao izahay, ary aoka ao anatinay mandrakariva ny hiverina amin'ilay fitiavanao voalohany. Dia izay tsirairay avy reto ane, anavao isan'andro ny fanoloran-tenanay, ary mba ho matoko tokoa hatramin'ny fahafatesana, hiazona ilay teny fiainana, hiazona ilay famindram-po sy fahavelomana izay omenao anay. Vavaka izay Tompo, ho an'izao andro ny dekona izao, ndreo ny mpanomponao izay efa nantsoinao tao anatin'izany, natokanao tamin'ny anaranao anatanteraka ny asanao masina. Koa ianao Tompo malalo no angatanay, hanampy azy ireo ahatanteraka ny fanekena sy ny asa ary ny andraikitra izay nametranao azy. Ataovy ao anatin'izy ireo ihany koa Tompo ny toe-panahy araka anao Andriamanitra, mba hanimpony tokoa amin'ny fahamasinana ary hanimpony amin'ny faharesen-dany. Mivavaka izay Tompo an'ity firenena malalana ity. Ataovy ao anatinay mandrakariva ny tondram-bavaka, ny mpitondra anay sy ny izao firenena izao, mba hatahotra anao tokoa ane izay ilainao Andriamanitra efa niantso anay. Dia mba hiasa tokoa izay, ary ny fanahinao masina ne hiasa tao anatin'ity fiarahamonina izay misy anay, feno tsy fanjariana, feno tsy fahalovana, ka izay kristianina sy manana andraikitra rehetra ho tonga modely amin'ny fankatoavana anao. Petraka eo am-pelantananao ihany koa Tompo ny fiangonan'i Jesosy Kristy izay efa nomenao anay, mba tena ho velona araky ny teninao, hampiasa ny fanomezam-pahasoavana rehetra mba hampandrosoana ny fanjakana ao Andriamanitra, ary mba tena hivelona mandrakariva amin'ny sitraponao. Apetraka eo am-pelantananao ny ambara tongan-drafitra rehetra, ny filoha sy ny mpiara-miasa aminy, ny birao ny mpiandraikitra foibe sy ny mpiandraikitra foibe, ary ny mpitandrina rehetra. Ary apetraka eo am-pelantananao Tompo ny fotoana izay ahafahanay manatanteraka ny synôda lehibe. Ry Tompo Andriamanitra eo, ianao ankehitriny no angatanay, ary nonay fa hiseho aminay mpanomponao sy mahatoky anao ny voninahitrao, mahatoky ny teninao, ary ianao ilay Andriamanitra rainay dia fantatray fa mampandresy anay, ary ihany koa miantoka fiainana ho anay tsirairay avy. Koa sitraka Andriamanitra ny mampiombona ny fivavakay amin'ilay nampianarinao anay manao hoe rainay ao izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anatranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra, meonay ny izana zaza ao anay tahaka namina niloka taminay, aza mitondra ny nafany amin'ny ratsy, hanao ny fanjakana sy nery ary ny vavy mandrakizay. Amen. Miarabantsika amin'ny anaran'ny Tompo ry havana, fanentanana fohy mahakasika ny alahady ny mpandrainy fanasan'ny Tompo izay ho tanterahana ny 8 febroary ho avy izao. Misaotra ny tompony amin'ireo mpandrainy fanasan'ny Tompo anjato ny efa nisoratra anarana, fa mbola afaka misoratra anarana isika ry havana, ary afaka misafidy ny ora isehoana na ny fotoam-pivavahana maraina tahaka izao, na ny fotoam-pivavahana amin'ny 1 ora. Ny fara fisoratana anarana dia lalatsinainy 20 febroary. Amora ny fisoratantsika mpandrainy fanasan'ny Tompo anarana dia ho zarainy dekona ankehitriny ny fiche d'inscription amin'io alahady
20 febroary io koa angatahana riavana mba hijoro eny ampitoerana isika mpandray fanasany tompo izay tsy mbola ny soratra anarana kanefa maniry isoratra anarana amin'ny 20 febroary miangaviny diakona mba izara reo fiche d'inscription tompoko ho an'Andriamanitra ny voninahitra amen. Manantitra ny fiarabana ny fiangonana pastera manao hoe nitsangana tamin'ny maty Kristy dia mamaly ny fiangonana hoe amen. Manindry kely zava-dehibe voalaza teo amin'ny raharaham-piangonana ary efa nisarihana ny saintsika fiangonana alady romosesy izay dia ny amin'ny ananganantsika fikambana ny mpitendry zava-maneno eto isotro fitiavana. Averiny indray mba tsy isin'ny fifangaroan-kevitra na ny hevi-diso manana fikambana mpitendry zava-maneno isika fa afindry izy avy amin'ny informel ho amin'ny formel efa ataonany maro mandaa maro tsy manana birao zay manko le izy tsy manana birao io fikambana ny mpitendry zava-maneno io dia irosika zany amin'izany hoe fangananganana birao zany ary averina indray ararotina zao nouveau départ zao ararotina zao nouveau départ zao anasana anareo rehetra ampirinasa manzava ho azy zay efa atao taloha ary ianareo mbola tsy tao fa teo ao te hitendry zava-maneno te hianatra hitendry zava-maneno riavana tongava amin'io sabotsy amin'ny sabotsy ho avy zao zany 20 amin'ny 2 ora sy sasany tsy mora amin'ny manao zavatra ary ny zavatra aroson'ny komity mpividianana sy ny biro fiangonana amin'io dia efa ny fampiarana tamin'ny fikambana mpitendry zava-maneno tany amin'ny foibe riavanao tsy mora amin'ny manao zavatra rehefa asarotona ny zavatra dia asarotra foana rehefa tsongoloana ny zavatra dia atsongoloana foana fa ny zavatra proposen'ny komity mpividianana sy ny biro fiangonana dia faran'izay bon sens ary faran'izay pragmatique ina ny dikan'izany tonga avy eo établissentsika ny listra ankehitriny ny mpikambana amin'izany hoe fikambana mpitendry zava-maneno zany no atao voalohany dia rehefa vita zay tapany faharoa amin'ny fivoriana dia irosy isika amin'izay fananganana an'izany biro zany faran'izay tsotra faran'izay mazava faran'izay bon sens riavana samy mitondra ambavaka dia ho fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra zany hoe fananganana ny fikambana mpitendry zava-maneno eto isotro fitiavana amin'ny endriny vaovao zany ho an'Andriamanitra ny voninahitra amen. Irosy isika riavana amin'ny fizarana manaraka dia ny fisaorana an'Andriamanitra no ny fiarah-miasa tamin'ny dekona sy ny loholona teto amin'ny efitsika misotro fitiavana riavana misaotra ny tompo ny amin'ny azaontsika mankalaza azy noho izany. Araky ny fanlazaina moa dia tianay hanana endrika fijoroana vavolombelona zao jobily zao dia misy témoignage foy ataony pastera Rakotona Valona Maholy avy eo amin'ny FJKM Ambohitately. Izy no malalany amin'ny fomba nanendrenanay teto isotro fitiavana tamin'ny fotoanandro dia tao anatin'le témoignage alohan'ny nanazavany ny nanendrenanay tato isotro fitiavana dia nazavainy aloha hoe pastera Solofo efa nisy fikasana hanendrena azy nangatahany FJKM akaty fotsy azy dia zay moa zany aloha ny tiana ho zarainy eto mino fa maro aminareo tsy mahafantatra an'izay épisode ny fiainan'ny pastera Solofo zay dia nizaraina roa le fijoroana vavolombelona mba tsy ho lava loatra amin'ny manaraka ampianonatsika ny fomba nanendrenanay teto amin'ny FJKM isotro fitiavana riavana dia mangataka kely ny eo amin'ny sono zany tenyny pastera Maholy tamin'ity herinandro ity nalaina feo dia nomeny alalana ho zaraina amintsika androany riavana ndao ara-tompoko tany amin'ny taona faraparan'ny taona 70 tano tany dia nafy andany taona raika amin'ny 70 teo eo dia horetirety pasteur Rabe Manahaka tamin'izany fotoana izany no mbola nalalaka tsotra zao ankehitriny zao hoe tiandrena daholo ny mpitandrina
satria ny fanapakevitra hoe tendrena dony mpitandrina aty amin'ny taona 9 sy 7 sy synode lehibe natsiranana tamin'izay fa alohan'izay dia mbola navelany safidy ny fiangonana niara-ny asa tamin'ny sodapartance ny foibe amin'ny fikaroana zay mety ho mpitandrina dia nitady mpitandrina zay mety ho tandrifera aza rakady fotsy dia nisy anahana maromaro moa zany hoe mitadiavina reo mpitandrina fa tsy dia mora loatra ny andimby any pasteur rabe manahaka Jean dia nisy anahana vitsivitsy tao fa anakiroa no hitako hoe tena niororanina ny fonony fiangonana dia pasteur Ramaholo Miaso zay tamin'izany fotoana zany mbola atao amin'ny FPM tany Frantsa ary pasteur Iroko Andriamasoa zay mpitandrina atao amin'ny FJK Mambomalaza firaisana tamin'ny fotoan'androny dia indresahana atao amin'ny mpihevitra raha izy io hoe misy olona efa eritreretin'ny fiangonana dia ka ahoana no atao dia hoe allo pasteur no manao dinitra aminy amin'ireo olona ireo dia napetraka tsara ny fipetra tamin'izany fotoana zany hoe apikady fotsy moa sarotiny be tamin'ny fotoan'androny hatramin'ny alava aza dia ny ferana hoe tsy mihoatra tsy latsaky ny zao no alavany tsy haiko zay nahatonga mpihevitra raha ny fiangonana tamin'izany a fa sarotiny mihitsy tsy mifaripahalalana ihany ino zany hoe manana fa le hoe le toetra satria nisy zavatra zany sotoavana zay nakady fotsy tamin'ny fotoana tamin'ny pasteur be manahaka io hoe olona misokatra olona écuménisme malalatsaina sy ny sisa rehetra dia olona anakiroa tamin'izany no eritreretina dia pasteur Ramaholo Miaso solofa araka voalaza teo sy pasteur Irako Andriamasoa dia nafara amin'ny pasteur be manahaka eona tamin'izy ireo dia rehefa didika tao anatiny moa zany tsy fantatra tatiorina hoe inona ny antony fa nitatitra fotsiny dia ny hoe pasteur Solofo Ramaholo Miaso nanda pasteur Irako Andriamasoa nanda pasteur be manahaka tsy nilaza mihitsy tsy priany taminay fa hoe tsy mety zany a tsy tafavoaka zany a na i pasteur Solofo na i pasteur Ami tapidalaka lera ny fiangonana nefa pasteur be manahaka retirety io taona raika amin'ny 7 io tena natsiaro ho tapidalaka lera satria tena tany amin'ireo olona reo nametraha amin'ny fiangonana ny fanantenana dia ny fihevitran'Andriamanitra moa hafa mihitsy tsy ao anatin'ny sain'olombelona dia tamin'izay fotoana zay nanova mihitsy ny fanapakevitra mipetraikitra fokony akady fotsy nanomboka teo zany dia hoe eny ary aloha ny foibe no anendry hoe tsika tsy mahita olona tsony a tsy efa tsy nety izy rahalahy tsy nety iny a dia aleo a ny foibe no manendry tamin'izany fotoana zany dia mbola vitsy zany fiangonana manaiky anendreny zany hoe anendry eo zay tendrenareo foibe eo mivorona mipetraikitra foibe dia anendrena amin'izany moa zany mazava ho azy fa tonga dia anendrena amin'le mpitandrina voavoaka ireo zany sisa zay zany sisa satria tamin'izany fotoana zany a sarotra be zany hoe anendry mpitandrina voavoaka hitondra fiangonana lehibe ohatra nakady fotsy fa dia zay moa zany tsy tao tsy nanaiky izy ireo lahy natao hoe tsy zay ny fandaran'Andriamanitra mazava ho azy dia nanendry dia nipetraikitra foibe ny vory no nanendry any pasteur Nanjaka vola zay vao nivoaka ny toeram-panomana mpitandrina ho mpitandrina atao akady fotsy zay 3 taona moa zany izy dia sotronono amin'ity taonay ity zay ry havana ny hoe mba tiana hozaraina amintsika tsisy mahafantatra hatreto hoe maniny zahay no nanda anakady fotsy raha hoe zahay no tena hoe ny anakady fotsy tamin'izany fotoanandro zany nisy herinandro ny rahanay nakaty spécialement zay nisy ny herinandro nanorony pasteur be manahaka anay zao Solofa zao ary rehefa nisaraka zay mirala mianaka tao an-tsain'ny pasteur Rabe manahaka dia hoe zahay mihitsy zany no pasteur ao amin'ny FJKM akady fotsy kanjo inona no nitranga alohan'ny odinay tany ampitan-dranomasina dia niona tamin'ny nidinga tamin'ny pasteur Tobokla Ravelson Eugène zay izy moa efa nanaraka anay hatrahatry ny ela dia zao no lazainy taminay Solofo akady fotsy ozy izy anisan'ireo fiangonana FJKM 10 lehibe indrindra eto Madagasikara fa itsy izy ny lehibe indrindra hoy izy fa izy no sarotra dimbiasina indrindra zay moa tamin'izany 4 amby 3 taona mbola boay kely ihany zany raha jerena dia hoe
izy ny sarotra tiambiasina indrindra no ny personnalité-ny pastera rahabe maniaka zay rehavana secretisme fantana tena faly am'zarany zany a amintsika efitsika isotro fitiavana am'izao ny am'izao zany a te hisotra apabe maso a anareo dekona soloolona ny fandimby ny arany asa taminay nandritra an'izay a 7 taona izay tena faly a zay mivady a tao anatin'izay 7 taona izay misaotra ny tompo ny amin'ny asa vita riavana misaotra ny tompo ny amin'ny asa vitantsika zay ny teny voalohany fisaorana teny faharoa fifonana raha ny ara-pitantanana tsy mena mitaha amin'ny hafa ny zavatra nataontsika teto le fifonana nefa tsy maintsy atao satria iny ny amin'ny lafi ny fitaizana nataon'ny pastera misy zavatra tsy tonga lafatra ihany ifonan'ny pastera riavana ny fisiny dekona to isotro fitiavana hoe vao vita ny fanokanana azy 2 taona lasa dia tsy hita ntsony mihitsy izy fitaizana ny mahatonga an'izany riavanao ifonan'ny pastera any amin'ny fitaizana tsy lafatra ka natonga dekona sasany hoe tsy malala kory hay hoe misy an'izao androany ifonan'ny pastera ny fitaizana tsy tanteraka ka natonga ny sasany hotezitra natonga ny hafa hankahala mihitsy aza tena ifonana re tena ifonana tsy nisy eritreritra hoe anisy ratsy eo na hankahala eo tsy zany natonga avanay a avy any ampitan-dranomasina raha nitendrena teto amin'ny FJKM isotro fitiavana zahay teny farany angamba hoe famaranana rehefa nataon'ny fisaorana nataon'ny fifonana dia teny fangatahana ary araky ny toritenin'ny pastera Rajakoba arak'izay zavatra efa enitsika ombeny hoe inganeka samy mangataka amin'ny tompo isika mba samy ahita isan'andro a ny lanitra misokatra ho antsika ary tsy hoe hisokatra fotsiny fa tena hoe hidirantsika amin'ny fotoana zay anendren'ny tompo a izany misaotra ny komitiny jobiko riavana ny amin'ny fikarakarana rehetra adiniko misaotra an'ireo mpandini-bola ny fandimby fiangonandehibe ty a vola be no mihodina ato a misaotra azy ny amin'ny fikelezany ihany any amin'ny fikirizany anamarina ny konty a araveriko indray efa nilazandro zareo zahay ny anjarany ozy izy tsy hoe manamarina hoe tia nisy zavatra mivoaka da izy ny taratasy pièce justificative fa hoe fanampony zany nanana alalana ve le namoaka vola amoaka n'iny volan'iny avolenta zany riavana misaotra ny tompo e zany koa no antoko ny fampandrosoana ty fiangonana ty misaotra ny komity fifidianana ny komity ny jobily ny amin'ny fikarakarany ary faly zay milaza aminareo fa hoe amin'ny volana marsa monseigneur John Ranarivelo flou national ny église anglicane no avy toroteny alatiny jobily izy io a amin'ny volana mai pasteur Irako Andriamasoa mi no avy toroteny aladiny fanambadiana ao anatin'ny jobily izay a ary amin'ny volana septembre docteur Denis pastor flou apernasa ny fiangonana luterana no avy hitoroteny tsy tadidiko fa anatin'ny jobily izy fa tsy tadidiko na alady tena misaotra ny tompo e ny amin'izany zavatra rehetra meny antsika izany de raha anao mankalaza anao zahay mpamonjy eo fandriamanitry ny fahasoavana rehetra ianao ary nanamarina zany izahay tao anatin'ny maraina manontolo hoe misaotra ny amin'ny teny nomenao anay tahiony tsirairay ho tonga saina ka hiverina mandrakariva ao aminao Jesosy dia ianao izay manana ny tenin'ny fiainana ankehitriny ny fiainana ho avy ny fiainana mandrakizay misaotra ny amin'ny famelan-keloka sy ny teny fampaherezana azo ny tononona tamin'ny tsirairay dia ianao ampitoetra azy ireo ao amin'ny fiadananao mpamonjy eo dia mbola mivavaka izahay amin'ny tompona ho an'ny tompona andraikitra rehetra eto amin'ity fiangonana ity tsaroana manokana amin'izany a ny loholona sy ny dekona ianao efa nanomboka asa tsara tamin'ny alalan'izy ireo a ianao no hatanteraka an'izany asa zany mpamonjy eo so vavaka izao dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy amen mitsangansika manao ny hira farany riavana ny andininy fa 9:70 ny andininy voalohany ihany dia raisina tsodrano dia mamarana ny fotoana isika
ny eo akaikina iray no mameko izao anjary tena tafaray ny fokosiny anao soare rirako ora eo anilanao ny azo fijaliana ho tonga maivanao. Tanteraka aminareo any ny tsodrany tononona amin'ny anaran'ny tompontsika mitay anao ny tompo ka miaro anao, mampamirapiratra ny tavany aminao ny tompo ka mamindra fo aminao, manandratra ny tavany aminao ny tompo ka manome anao fiadanana. Amen. Oka hipetraka amin'ny fiangonana iara-mivavaka mangina isika riavanao, mbola hisotra sankasitraka ny tompo ny famindram-pony sy ny fahasoavany amintsika. Ho an'Andriamanitra velona irery anie ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.